Avy ny didisahan'ny tompon'andraikitra eny amin'ny tohim-pahasalamana fototra na chef CSB. Anisan'ireo mafana fosy tia manatsara ny asa ny Razazifantsy. Amin'ny Mandrakeny eny no misy azy, komina iray ao Vakina Karatra. Ny Razazifantsy no nanetsika amin'ny fiarahamonina sy nanentana amin'ny mpiara-miasa aminy hanatsara ny tohim-pahasalamana. Niainga amin'izay kely teo am-pelatanana. Arao aneny tantarany e? Enarako Zakamanitra Niaina Fanjasoa, manambady dia mananjanaka anankiroa. Chef CSB 2 eto Mandrakeny eny nanomboka tamin'ny 2022. Ny fivelan'ny asa dia izaho aloha mipetraka aty ambanivohitra dia miaina amin'ny tontolon'ny ambanivohitra ary fianatramana. Tamin'izaho mbola kely dia nisy raha matoa io manao tabile fotsifotsy foana mandalo eo amin'ny fianaranay. Zara fa naoriana ihany mba tianao tabile fotsifotsy mitovy an'iny ramatoa iny. Nianatra Antananarivo nanomboka première année. Niainako tamin'izany dia somary sarotsarotra satria ny ray aman-dreniko dia mpamboly. Tena azo lazaina hoe tsy dia manan-katao zareo. Dia sady mivarotra no mianatra. Vita ihany no tena rafa avy eo. Première postako tany Ambatolampy, Tsinjarivo. Tena district commune farany lavitra koa izy tany Tsinjarivo. Dia tany ny postako voalohany. Dia deuxième postako Tia Mandrakeny eny Antsirabe voalohany. Izaho aloha tia manasongadina maha-izaha mihitsiny. Dia nitsiry tatanatiko ilay izy satria ohatran'ny hoe fananako ihany CSB ity. Dia izay no nampitonga aho hoe hiezaka mba nitoerana misy ahy mba misy zavatra mampiavaka anahy ankoatry ny rehetra. Mba hanatsarako izany hoe tsy maintsy mandroso izany zavatra alehako. Makatahaka koa indraindray mandeha amin'ny CSB an'olona hafa dia mijery izay zavatra tsara dia alaiko iny dia ampiariko aty amin'ny ahy. Dia hitako hoe tsara ilay izy. Mindrim-piderana ny ezaka fanatsarana ny asa, indrindra moa hoe miainga avy ny fotony. Voahaja ny zon'ny vahoaka izay misitraka ireo tolotra ara-pahasalamana. Voahaja koa ny zon'ireo mpiasan'ny fahasalamana satria madio, mahatamana ary mahate asa ny tohim-pahasalamana. Tiako ilay mikarakara vahoaka dia miala ao an-trano dia hoe ndeha hanasro vahoaka indray andro any. Izay tsy dia manam-bola be aloha fa niainga amin'ny opération kaiky madinidinika ireny no nataonay miaraka amin'ny agent communautaire ato anivon'ny fokontany. Dia raha nahazo vola izahay dia vidananay loko peinture dia nolokoina ny isaky ny salina dia atao sary dia hoe mba manaitra vahoaka izany ilay izy mba mahafinaritra ny vahoaka na ny mandalo aty amin'ny CSB aza. Dia izay ny antony tena hoe nanaovanay an'ilay sary. Sady koa fampianarana ho an'zareo ilay sary satria misy USC maro. Dia namboatra fanasan-tanana tsotra ilay izy. Natao amin'ny hazo. Dia amin'izao fotoana izao izahay mpanantanterahana ny tamboho indray aloha. Na dia tolotra mahakasika ny fandrindram-piterahana ihany aza no tohanan'ny USAID Access ao Vakina Karatra. Noho ny finiavana sy ny fitiavan'ny Razazifantsy ny asany dia azo lazaina fa mameno ny fenitra rehetra takiny izy. Ary dia tena mampiatra ilay fitsaboana ny fototra amin'ny maha olona. Tena hita maso mihitsy aloha fa nisy fiantraikany izay fanatsaran'izay. Fa misy fotoana anankiray somary marefirefy amin'ny fiterahana. Fa zao zareo tena efa gaga fotsiny azy hoe nena zoto zareo nakaty. Satria na ilay fiovana ary dia kaiza efa miova be ohatr'izao ny ato ampiasana ato amin'ny hopitaly. Azo avy ny tontolo misy anao indrindra fa ny asanao. Fa raha tianao ny asanao dia hajainao ilay izy. Dia ho fanatsarana satria tsika miasa ho an'ny vahoaka dia dingana iray lehibe amin'ny fahazotoana izy ireo mamonjy ny toeram-piasanao na mamonjy ny CSB. Ny fandraisanao azy dia ny tontolo hitany ao amin'ny CSB manaitra ny masony ihany koa dia mahafinaritra azy na ny andala ao aminao foana ary.